manomboka ny fandraisan'ireo sosikevitra avy amin'ny antoko politika fiarahamonim-pireneny fikambanana samihafa mikasika ny fikoanan-dom-pireneny anavaozana ny lalàna mifeny fividianana araka ny fanamafisany komite teknika iombonana sy ny fehi-kevitry ny dinika no tanterana ny 3 jona 2024 lasa teo azonao ataony mandevy zany amin'ny adresy mailaka comité technique mixte @gmail.com na miantso ny larantaby 034 48 562 alohan'ny 10 septambra 2024. Maro karavalomanana sy ny team maro ny RMDM mitoy ny fanampiana sy ny fionana amin'ireo vahoaka ho ikongo. Fialanandarana an-tsekoly mihoatra ny 100 ny nanivony sekoly tsy miankina. Fifidianana 324 manome toky izahay fanaizana iza laneo dia ekenay ho ny ACC. Alakamisy fahavalon'ny volana septambra taona 2024 manatitra ny araba indray tompoko lasy sy tompoko vavy tonga soa ato anatin'ny fotoana ny fampalalam-bavao manasanao mpananjanary anaraka izany hatramin'ny farany. Araka ny fanambara tamintsika dia any Kongo any amin'izao fotoana izao nihiraka sady solitena ny filoha Marc Karavalomanana nitondra solondranom-boankazo ho an'ireo marary sady nankahery ihany koa ireo mpiasa ny fahasalamana nandritra ny fahatongavandreo hiraky ny filoha Marc Karavalomanana ihany koa noho nilazan'ireo olona niara-ny fitifirana sy ireo mponina momba ny zava-misy hamarina antranga tany Kongo tany fanadidiny Asina Andriamalala sy Manoho Randriamalala. Nigadona teto i Kongo ny talata hariva lasa teo nihiraka manoka ny filoha Marc Karavalomanana izay nitaria ny sekretera jeneraly faharoa ny antoko tim sady solombavam-bahoaka Mamira Benirina sy ny solombavam-bahoaka Jerina Andriambolaina. Na dia tena sarotra ary nampiteny moana aza ny aratsindalana dia tsy nasakana ireo iraka manokana izany. Eny ny président Ravalomanana ny voina nitranga tatia i Kongo tamin'ny herinandro lasa iny ary tena tamina alahelo lehibe mihitsy no nandrenesany an'izany. Izay no nahatonga azy naniraka anay hoe hijery aty fotony ny zava-misy iona aminareo mivantana hitondra ny teny fankaherezana ho anareo amin'izao fitsabonanareo zao ary mitondra ny hafatra hoe mahatsiaro anareo ampitiavana sy ambavaka izy nandritra n'izay herinandro maherikely nitrangan'ny seho zay ary tsy manadino anareo fa nitady ny fomba rehetra nahafahana mifandray taminareo dia zay ny tena tondianay makaty androany. Samy malagasy isika ary tsy afaky ny itazapotsiny anareo piray tanindrazana amiko niara-ny famononao hoy ny filoha Marc Karavalomanana raha niresaka mivantana tamin'ireo mponina. Fahasalamanao anareo satria fantatra tsara ny fahavoazana anazy nareo tany noho ny seketreky ny sasany ka dia mahery nareo satria fantako fa anaty fotoana sarotra misy anareo amin'izao fotoana zao fa ny fihina ny pahorina andibirina ny fijaliana ny fanafody entina hitsabonantena ka dia nareraka andreo le délégation reo zay tarian'ny solombavam-bahoaka tim tena fantatro mihitsy ny fahoriana mahazo azy nampitona ihany entina andraisana anjara amin'ny fitsabonanareo ka raha ohatra mbola misy azazy fanampiana dia aza matana fa manapinareo fanta fa tsy mahafoy amin'ny komba malana tana ny komba rehefa nandeha tany zay napaty aho hoe aleo nareo mandeha makany mba mijery aza jerena endrika amin'ny lafiny hoe politika izy dia zay milana azy io hoe tsy mitrovo ny fomba fijery fa am'le manofonofo olombelona vatana sy raha dia tena mirary koa tena ifakatinareo ifanapoka ifampitsapy ka dia mahery zadony anareo mbola tsy salama eo amin'ny fotoana hitsabonanareo tena ota mihitsy hoe ahoana dia tena samy malagasy zao ve ifamory ifandratra vokatry ny hevitra tsy mitovy sa vokatry ny baiky voaray za tsy malala fa dia
Regna ny Andriamanitra andenanahary ahita ny fotoana izay mbola ahafahantsika iona amin'ny fotoana izay ahafahantsika iona ka mbo iona amin'ireo somatsara dia mahery izy adao nareo ary sitana somatsara ry zareo ianareo mpisafy koa reo mpisafy reo dia makasitaka makatelina nareo aminy ataonareo ianareo mpitiarakaro ihany koa makasitaka indrindra tompoko. 13 ireo mbola manaraka fitsaboana ao amin'ny hôpitaly Nikongo. Raha nambarandreo maratra dia diso avokoa ireo vaovao indinaparitaka momba ny titifitra vararaka tany Nikongo ity. Misy kolikoly avolenta matsy ny tao ambadiky ity raharaha ity hoy ireo naratra. Hay zany moa eky milohasanay miharenana egny dia nandeha ty zany hay mba hoe mba hividy sira zany dia nahitansena teto ity aporokoronao dia nandalo amban'ny résidence zany hay tonga dia midentsifotra zany zavatra nisy izay zany zavatra nahavonay tato. Ny voatsivitra tamin'le olo zany misy amin'ny tenda, misy amin'ny tromotsoka, misy amin'ny amin'ny tamin'ny hospe, misy amin'ny tapaka misy aza misy dia tena tapaka ny sasany dia maty. Ery amin'ny vavahadin'ny gendarme le zay nanaovan'le zone rouge ambadika ao gendarme dia nandefa solo tegna 3 lahy ray aman-dreny ifampiraharaha mba hamoahana an'le dahalo dia ny fitahina zany ny vahoaka ary nisy filazana hoe asangany aby ny armanareo magnatogna aty anareo magnatogna aty amizay dia nagnantegna zany ny vahoaka fa hoe hamoaka ny dahalo dia nisy ihany le sommation nisy le sommation fa raha fantatry ny aty moa zay hoe misy sommation na sasana amizay dia raha nisy sommation dia nilefa satria sy mbola mahino pobasy firy ny aty satria atany zone blanche taloha dia raha nilefa ny olo dia lasa amizay ny rafale avy aty afara rehefa be ny ripaka teo rehefa nangingigna tonga dia nafindra ny gendarme aria afaran'le materia lay zone rouge ary dia nahita masony kabla tady voaly natao teo mihisy ny vatategnako zao mba ilazana fa hoe tao agnatin'ny zone rouge no nahafaty ny retolo reto fa le re olo sy ny antameny zone rouge mihisy dia polisy pénitentiaire gendarme zay niarany tifitra tamin'ny fotoana io dia misy aza olo iasena hoe mba tahita raha maresadresaka dia voatifitra aby ohatraohatran'izay zany miftranga zavatra tsy marina zany le filazana hoe lefa maty natao fitsaram-bahoaka le nangalatra varirana kefatra rehefa vita niakatra nataony gendarme dia lasa ny pisikaby reo niakatra agny fianaransoa nandeha tongotra namakivaky ny corridor raha vita niakatra izy rehetrarehetra dia vakany kazerna vakany koa ny teo amin'ny polisy dia tato amin'ny pénitentiaire moa nahidiny ao ny gadra dia sy nahita hohanina zay misy ny resakindreo satria isan'ny constaté ny fonja izahay hoe ahoana dia ato aby dia hay 3 lahy miambina ty ivelany dia ao aby reo dia ino no hoanisika sisy pénitentiaire eto andao vakina ty zany hoe sy nilefa zany ny gadra fa ino ro nohoanina satria lasa aby ny pénitentiaire. Aiza hoe zany zao situation ity Kongo amin'izao fotoana zao manahoana le gadransoka fa tavaverina daholo sa hoe mbola firy le gadransoka zany dia misy na tavaverina maro zany tafiditra enimpolo no tavaverina fa tamin'ny andro voalohany tamin'ny andro talata izy 5 fosiny tavaverina teo tamin'le andro talata igny natao ramassage tamin'ny arabe igny hatagny zany dia 5 no voaray teo tamin'ny andro talata igny fa maly izy araky ny lazainy tompony andraikitra 9 nefa tavaverina eo amin'ny 7 lasa mbola feno ramparitaka no manodidina antitoerana ny trangan'ny tifitra vararaka teto Ikongo ity. Tamin'ny talata lasa teo kosa dia nisy faty anankiroa hita hafa tao ambany ny tobon'ny Jirama ka ireo mpandalo ny sendra nahita ireo razana ireo. Izy ireo izay anisan'ny niaran'ny tifitra vararaka ka maty tao anaty lobolobo tao ary tsy nisy nahita raha tsy tamin'ny talata lasa teo. 20 zany ireo maty hatreto ary 30 ireo mbola manaraka fitsaboana ao amin'ny hôpitaly Nikongo. Tsara moa ny manamarika fa samy nahazo fanampiana avy amin'ny antoko tim avokoa ireo mpiasa ny fahasalamana ao amin'ny hôpitaly Nikongo.
Nito tamin'ny fionana tamin'ireo ampanjaka sy olobe tao ikongo moa anidian'ireo iraky ny filoha Marc Caravalomanana ireo antondi ny resaka mivantana amin'ireo olobe ara-drazana no sady namangy ireo nidopa orina asina Andriamalala sy Manoho Randriamalalatra. Nitohy tamin'ny fionana tamin'ireo ampanjaka sy ny olobe ny tanàna ao ikongo nidian'ireo delegasiona ny raha ny filoha Marc Caravalomanana. Tanaka visy havanana izay didy marary ary ny avatiana tsy malavy tany ka tsy maintsy nanao ny fomba rehetra nankahirezana sy nitondra izay voatsirambony tanany ny filoha Marc Caravalomanana ho an'ireo fianakaviana manamanjo tamin'ny alalan'ireo iraka manokana ireto. Anisan'izany ny tao amin'ny trano be tao Vohitsivala. Amin'ny alahelo tokoa amin'ny kalahelo no hiavinay aty aminareo aty amin'ity lay mitoraka ity noho ny voina nitranga taty amin'ny tanàna ny Ikongo, taty amin'ny vahoaka ny Ikongo ary amafisina ny fitondrana ny teny fampaherezana sy fampiononana ary fiombonana avy amin'ny filoha Marc Caravalomanana fa hoy izahay hoe ho lasan'izay ny ratsy rehetra. Hoy ianareo hoe mamango vangy miavy matetika avy tamin'ny kalahelo zay hoy ateo manantena fa iavy ampifaliana ndray androany ampifaliana no eo-antsika. Tsy ny fahoriana akory ny nahafaly ireto ampanjaka ireto fa ny fandavatena ny filoha Marc Caravalomanana sy ireo iraka manokana ireo ireo ampanjaka sy ny olobe ny tanàna. Akory any moa hoy anareo ao Antananarivo ao hoy président Caravalomanana reko zao Ikongo agny zao voaripaka amin'ny alahelo natao mitriketraky ny ratsy fanahy ka ho ary izay sy nahatantegna fa nagniraka anareo délégation fiaradia aminy mpiara-miasa aminy hoe mandehana anareo Ikongo izany fianakaviana agny hamangy agny eo anareo ary modiza voalaza zao de namira lahatagny anareo fa de lavalava ny lalana fa fitiavan-dehibe moa zao hijenareo Ikongo zao izany zay havana namoy fianakaviana zay ka raha tonga anareo fa diza voalaza de mamboatsy ny adidinareo nagny rano tokoa ka kory moa nataonareo de nandeha anareo zay ny maly zay namangy zay nanananjo tamin'ny isan'isany pokotany zay tokombanareo de nanotra anareo ary mivola vafy fibetiny tokoa amin'ny fidiny amin'ny alahelo fa ny ranomaso manamanjo nandrofo an'igny anareo de misaotra ny ngabe Caravalomanana misaotra anareo solon-tegna ny tonga aty koa Ikongo ary nitreto amin'ny lapamasika Vohitsivala eto enga lesy bakoan'izao koa ibevenareo eto mba hafalena Caravalo na alahelo lasa dranomasina mpandirifiry tato faritsy Ikongo tato. Nisy ihany koa ny famangina sy ireo manamanjo sy ny fionana tamin'ny olobe tao amin'ny tranobe tao Voninkazo. Nankasitrandreto olobe manana ny maizy azy ireto hatrany izao fihetsika fany eo am-pitiavana izao. Mampalahelo mihitsy ny lavan'olona azy satria mety mbo manana fitaovam-pidia tsy manana basy izy tsy firina vonoana ohatran'ireny. Tena malahelo foko mihitsy marina vao amin'ny tena izany. De makahelo anareo mba herezy. Misaotra président, misy amaly président. Misaotra koa moa raha misaotra monsieur président. Tokota fa voaray sady tafita toy izay olo solotena nalefanao ka mankasitraka sy mankatelagna ny vahoaka rehetra eto sy indrindra izay voapahoriana. Fantatra sady hita tokota fa zavatra sy barananjoan'ny Kongo ity zavatra ity fa ny herin'Andriamanitra moa sy indrindra ity toerany ity koa moa de hoatran'izao ny zavatra misy sady indraindray de vao ny hatsirena indraindray de vao ny fahalalahana de tena tery tokota noho ny nahatongavatra io zavatra toy kanefa de no naheno sady nahita moa nareo de tebiteby sady nagniraka ny solotegna koa de ny misaotra indrindra fa voaray zay fahatongavany hava malala toy zay solotegna nalefanao atoy ka amizay moa de mbola miteny koa na mankahery sy mankasitraka ny zavatra nahatonga atoy de ny saotra indrindra ka de ny angatahina moa ba hanjaka amin'ny toerana anao sy indrindra mba hitombo koa ny finegnana zay angatahina ka ho lava havelomana ka hadita ny vatagna hifaneresarana ka de misaotra indrindra ka loniko sara na voaray ny atoy sady tafita toy zay havana nalefanao solotegna ka de ny voaray tompoko lahy ampagnajana ka amboninahy. Ya, tena fahalamana zany teny fa ataonao zany any sotenandreo olondreo fa na izany ary tsy mankijireva tsika ny wafy
zava-misy amin'izao fotoana zao ampietsara sy ijerevana ny hoazy satria tsy mety ho aritirariny sanatria ohatrany tsolona ny olona nahita ny sary na eno amin'ny fitantaran'ny olona fa na izany raha mahireza fa tsy maintsy tolona iombonana nytika dia ilay fanjakana ny tena hoe mba azahoany vahoaka misitaka zany hoe fiainany zany fa dia nareo na any ambany volo any na any ankongo any tokony eritreretina foana ka be zay zany ny tiako hafarana aminareo araka nambaran'ireo mponina trany dia mampatsiahy ny zava-nisy tamin'ny fotoana ny fanjanahantany ny zava-nisy tao Ikongo tamin'ny alatsinainy fa 9 ny volana aogositra lasa teo. Tamin'ny androny 47 nampisy raha mandreky teto tamin'ny faritry Kongo. Zao minazy atao zany de zay ny zavatra nahazo ny tena fahasahiranana be tena tsy nandaniana volana dia vafy mihaza ny karakarana anio fa de fatsy mitranga karaha avy nareo fa mampinona ny rano anay zay nanana amin'igny fahafatesa misaotra ny fiavianareo aminazy ambatahiny. Tao anatin'ny fanajana ny fomba tany sy ny fomban-drazana tanteraka no nanatanterahireo iraky ny Folomarika Ravalomanana ny famangina ireo manamanjo ireo ary samy nanantena ny rehetra fa ankafaliana indray no iona ny rotota amin'ny manaraka. Ireny aloha izany ny vaovao avy any Ikongo fa ivadika eo amin'ny pejin'ny raharam-pirenena kosa isika. Ao anatin'ny fankakevitra tanteraka amin'izao ireo komite teknika mpanomana ny fikaonandom-pirenena hono nambaran'ny mpanao politika sady iray amin'ireo mpikambana Andriamatoa Olivier Arakotovaza tsy fitadiavan-tseza velively hoy izy ny fanaovana ny fikaonandom-pirenena fa kosa dingana iray isian'ny fifidianana madio sy mangarahara ekendrehetra eto amin'ny tany sy ny firenena onjalalainy Ranaivomanana sy Andry Rakotomalala. Tsy azo idivirana ny fanaovana fikaonandom-pirenena mialohan'ny fifidianana mba hisian'ny fifidianana madio sy mangarahara ary ekendrehetra eto amin'ny tany sy ny firenena. Efa ao anatin'ny fanomanana tanteraka amin'izao fotoan'izao ireo komity mpanomana ny fikaonandom-pirenena. Efa nisy ny dingana natao hirosona amin'izay ka anisan'izany ny fankakevitra sy ny fifampidiniana eo am-pandray anjara. Maro ny olom-pirenena mazoto amin'ny fanaovana fikaonandom-pirenena hoy ny mpanao politika sady mpikambana ao anatin'ny komity mpanomana Olivier Rakotovaza. Raha tsy haivina dia fanilazany amin'ny tokony hisian'ny fifampidiniana mialohan'ny fifidianana ihany koa ny avy amin'ny vondrona iraisam-pirenena. Tsy hanavahana ny fandraisana anjara amin'ny fikaonan-doha fa ireo rehetra manan-kevitra hanatsarana lalam-pifidianana eto amintsika dia asaina hanatrika izany avokoa. Amin'izao fanomanana ny fikaonandom-pirenena izao zany dia fantatsika fa ny CMT zany dia fa miroso amin'ny fanomanana an'izy ity tamin'ny fankakevitra ho an'izay manana fanatsarana atao amin'izany fehezan-dalàna mikasika ny fifidianana izany ary mindro zay ao anatin'ity fikaonandom-pirenena ity fa samy hitondra ny anjara brikiny daholo ny rehetrarehetra ho tombontsony firenena hananatsika fanjakana tandalàna ary maro toerana izay ny antoka zany isiny fandriampahalemana eto amintsika zava-dehibe ho an'ny rehetra ity fikaonandom-pirenena ity. No mafisina trano fa tsy fitadiavan-tseza na koa fandravana ny androm-panjakana no antony anaovana ity fikaonandom-pirenena ity saingy kosa fitadiavam-bahaolana hanatsarana lalam-pifidianana misy eto Madagasikara. Izahay dia tsy mirary ny haravan'ny repoblika. Izahay tsy nitady ny handravan'ny antemeram-pirenena ka hosoloana CT na handravan'ny antemeran-dolana ka hosoloana CST. Zay manko ny seza ka ny filazana an'izany ny seza dia fifidianana azahoana azy. Ny zava-misy eto amin'ny firenena mihitsy no mitaky ny rosona amin'ny fanaovana fikaonandom-pirenena ka tokony tsy atahotry ny roso amin'izany ny avy amin'ny fanjakana raha tena mitsinjo marina ny hasoan'ny tany sy ny firenena. Anisan'ny tanjona amin'ny fanaovana fikaonandom ihany koa moa ny fanarenana ny Madagasikara. Fa anisany mbola mitana ny sain'ny malagasy ny mikasika ny rahatany Ikongo no resahin'ny fandarana miara-manonjy izany tamin'ity androany ity indrindra ny mikasika ny gadra na lefanody fa teo ihany koa ny mikasika ny fikaonandom-pirenena. Jessica Miray sy Tokaramarla no mamitana amintsika ny fandarana tamin'ity androany ity. Nitarika tranga vaovao indray ny raha ratifitra nataon'ny zandary tany Ikongo ny 20 aogositra teo
gadra 450 amin'izao mantsy no fantatra fa tsy mbola niverina ny fonjy tamin'ireo 17 amin'ny zatona le fanody no ny fialan'ny mpiambina ny fonjy tahotra ny mety sy ny fitsaram-bahoaka 27 no efa tafaverina ny 17 ny verina antsitrapo raha nosamborina kosa ny ambiny ny sira ihany koa moa namoiny ainy tany am-pitsoahana iroso amin'ny fanapariahana filazana fikarohana ny gadra tsy mbola tafaverina araka izany ny fandrarany fonjany Kongo loza mitatao an'ny fiarahamonina tanteraka ny tsy fahitan'ireo gadra ireo ny hita aloha izany hatreto tsy voafeno fanjakana mihitsy ny toedrara misy any an-toerana le tranga misy tany Kongo iny dia ohatra ny fitrangany zavatra rehetrarehetra nisy nandritra ny nanomboka tamin'ny 2019 nakaty izany dia ntseo daholo reny na ny tsy fahatokisan'ny vahoaka ny fitsarana na ilaza aza ny ministry ny fitsarana hoe tsy fahatokisana marina tokoa mbola tsy nandeha fitsarana iny raharaha iny fa ny raharaha rehetra nandeha fitsarana tao alohany iny eny no mahatonga ny olona tsy mahatoko ny fitsarana satria na iny lay olona voaheloka tamin'ny raharaha hafa rehetrarehetra teo aloha no hitan'ny olona fa niverina tany amin'ny faharahamonina nefa ny olona hita fa mieloka izay le izy ity raharaha ty mbola tsy nandeha tany amin'ny fitsarana fa ilay teo aloha no efa hitan'ny olona hoe hatray ary reto olomeroko reto miverina ety amin'ny tanàna ety to tonga ety to tsisy fanagadrana tsisy zay no mahatonga leo tsy fahatokisana n'ilay fitsarana fa tsy hoe akory ny hoe io raharaha io no mahatonga ny tsy fitokisana ny fitsarana fa amin'io fotoana io raharaha io efa tsy mahatoky an'ilay fitsarana le olona dia nieritreritra hoe alao ho tsarainay faharoa manarakaraka an'izany ny fanjakana dia mikosone foana n'ilay hoe dina manao dina le olona dia tonga ny fitsarana manotrona mananina fa rehefa aveo rehefa mampiatra le dina le fokon'olona dia ilay fokon'olona ndray ny aran'ny tsindry azo lena sy ny karazany misy mikady miditra ponja fa le izy rehefa hoe tsy ekena le dina dia tonga dia tao fanambarana indray mandeha tsy ekena ny dina dia zay tsy misy zavatra mandeha amin'ny laon'ny intsony eto Madagasikara ho kosa ny fiarahamonim-pirenena efa tsy toteny intsony ny fanjakana ary tsy mahita vahaolana intsony koa tsy misy afa-tsy ny fifampiresana araka izany tsy no vahaolana tsy maintsy irosona na ny concertation nationale potika le firenena rava le firenena inona no hevitra sika zay ny anay tena zava-dehibe aminay andao le rety voroa efa mibetsaka mamerina an'izany zay tany amin'ny vakibaitany aloha hoe raha miresaka concertation nationale na conférence nationale na forum national zay filaza azy manao aso avy zay aminareo mpanao politika sy hery-velona rehetra ny mpitondra fivavahana sy ireo rafim-panjakana zay tokony andraikitranyizany toy ny CFM, CDDD sy ny sisa misy zavatra tsy manjary be dehibe eto maika dia maika ny tokony fanarenana azy raha oharitsika amina fiara kodia lehibe zany ity Madagasikara ty dia tena efa potika hatrany amin'ny motera sy ny allumage sy ny resaka mekanika no resahin'ny fandaharana miara-manonja ho any androany any koa ny mikasika ny fitokanana lalana any Ambilobe Vohimary izay anasana mpanakanto maro ny any Kongo nefa miaina anaty fahoriana lalina ny ankamaroany vahoaka malagasy any koa sempotra ny fahantrana tanteraka eo amin'izay pejan'ny raharam-pirenena izay hatrany namaly ny kiana nataon'ny vondrona mpanaramaso ny fifidianana nataon'ny vondrona Europiana androany ny filohan'ny fitsarana avo hamomba ny lalam-panorenana na ny ACC izany teboka roa tamin'ireo fanitsina no nahazo valiny izany hoe ny mikasika ny filohan'ny ACC manokana sy ny seny raha vora zafimainina sy tahirinena no mitondra amintsika ny Antsiprian zay vavao izay teboka 7 olona sy ny vondrona mpanaramaso ny fifidianana avy tamin'ny vondrona Europeana soskevitra ataoriny fifidianana farany fanimy teto amintsika sy avy tamin'ny Royal alefa no tanteraka raha nitantratrany namaly ihany vondrona Europeana moa ny filohan'ny HCC izy vokiana mafy fa mety alova ny voka-pifidianana ho avy eo aloha izy akaiky ny mpitondra toky alefa nolomeny ity farany amin'ny fifidianana ho avy manoloana izay kiany izay ary nilaza fa hiezaka ny ahitsy sy madio tanana ho an'ny fifidianana amin'ny 13 dia somary gaga ihany zay raha maheno zany zavatra zany satria zareo milaza hoe ny filohan'ny fitarana malalam-panorenana dia akaiky loatra ny filohan'ny republika amin'izao fotoana izao dia apetraka ny fanontaniana hoe avy aiza moa no ahazoana manao an'izany fanakianana zany ny filohan'ny republika amin'izao fotoana izao ny mbola tsy nilaza na amin'ny fomba akolaka na mivantana hoe hilatsaka ka dia ahoana moa no ahazoana milaza sady fa hitongilana ty fitsarana malalam-panorenana ity indrindra fa ny filohany
zay lazainy zareo fa akaiky loatra ny zany président de publique aperinasy zany dia mba mampalahelo na ihany zay zavatra zay ka tokony ahitsy ihany ohatrany hoe mahagaga ihany no ilazana fa olona tsy azo antoka ny filoha zay ny fidiny zareo zany mitondra an'ity fitirana momba ny lalam-pandriana ity fanakianina avy hatrany hoe satria io no tenden'ny filoham-pirenena dia noho zany dia hangalabato ho an'ny filoham-pirenena raha mbola milatsaka ny filoham-pirenena ankehitriny mendrim-pahatokisana zao fitirana avy momba ny lalam-pandriana zao fa hanao ny marina fa izay dia mbola vonona foana hiara-iasa amin'ity vorona mpanaramaso ity vonona foana hiara-miasa amin'izay anampy anay indrindra fa ny vorona eropeanina zany amin'ny fanatsarana ny tontolon'ny fifidianana Madagasikara. Anisan'ny tepika notsindrin'ny mpanaramaso ny fifidianana avy tamin'ny vondrona eropeanina ihany koa ny fahaleovantenan'ny CENI izay rafitra mikarakara ny fifidianana. Tsy azo tanterahana aloha hatreto ny sosikevitra narosony ity sampana mpanaramaso ity no fotoana tongotra loatra no ihany koa mikitika lalam-panorenana. Ny CENI moa dia voalazany eo amin'ny andininy fahadimy hoe ity rafitra ity structure zareo ity rafitra lalam-panorenana ity rafitra ity ho izy ny andininy fahadimy no mikarakara ny fifidianana ka raha io rafitra ao amin'ny andininy fahadimy ty CENI ity no asandratra ho androm-panjakana ny dikan'izany dia ho kitihina zany ny lalam-panorenana ary fantatsika tsara fa ao amin'ny article andininy fa 280 sy 280 zany ao amin'ny lalam-panorenana dia milaza fa raha vao mikitika lalam-panorenana ao dia tsy maintsy manao référendum zany itsika na fitsapahan-kevim-bahoaka mety azo atao zany ananirina fa ny fifidianana efa akaiky angamba tsy ho tratra zany zavatra zany. Mipetraka ny fanontaniana ila no antoka ilazan'ny filohan'ny RCC fa hangarahara ny fifidianana amin'ny 13 malome tokony tena ny fahadiotalana samy malala nefa ny rehetra fa no tendren'ny filoham-pirenena ity farany eo amin'ny toerany efa mpikamina atao amin'ny RCC ihany koa izy nandritra ny fifidianana ny taona 2024 akopaika adilina ary tetika tohina no ampily ampadio ny fifidianana mitaka andraikitra lehibe alefa izany indrindra koa fa tambily andrasan'ilay lalendry azy. Eo amin'ny pejy toe-karena sy ny sosialy kosa indray nilaza ny minisitra misahana ny indostria ny varotra ary ny fanjifana sy ny famboroboroboana ny indostria androany fa efa voafehy ny vidin'ireo entana fampiasa amin'ny andavanandro. Tsy miombon-kevitra amin'izany anefa fa ny ankamaroan'ny olona fa vao maika aza niakatra ny vidin'entana taorian'ny fepetra noraisin'ny ministera ho famerana ny vidin'entana farany ambony. Raha vora zafimaina sy tahiriny eny an-trany no mitondra izay vaovao izay. Toy izao nambaran'ny ministra misahana ny indostria ny varotra ary ny fanjifana mahakasika ny vidin'ireo entana fampiasa amin'ny andavanandro. Maro toerana ireo vidin'entan'ireo amin'izao fotoana izao ary ezahantsika mba anaraka tokoa ny fidinany vidin'ny ny entana maneran-tany ny vidin'ny ny entana tsika zay afarana. Raha ny vidin'ny vary afarana dia tsy tokony mihoatra ny 240 ariary ny kilao, ny vidin'ny menaka mandry tsy tokony mihoatra ihany koa ny 520 sy 40 ariary ny litatra. Ny lafarinina moa amin'izao fotoana izao efa tonga hatrany amin'ny 135 à 140 000 ariary ny vidin'ny lasaka ary ny siramamy koa dia ezahantsika tsy mihoatra ny 400 ariary ny kilao. Rehefa nataony fidinana teny an-tsena saika ny oatra ny olona izay ny tompony andraikitra avokoa alefa ny zavamisy satria ny akabidy ny oatra ny 200 ariary hatramin'ny 700 ariary ny olona izay ny ministra ny vidin'entana toy ny vary ny menaka ary ny lafarinina. 9500 ariary zao menaka ina. Ny vary zao niakatra zao vary gasy niakatra daholo niakatra 140 fa ny stock sy ny luxe zao importé teo ihany teo fa tsy sady sy niakatra ny tsy nitana. 340 zao ny stock de 540 ny riz de luxe. Ary ny lafarinina eo amin'ny ny gony zao ohatriny moa 7 alina sy ray hetsy. Efa tsisy latsaky ny 2 arivo tsony ny vary ny kilao amin'izao 500 sy 2 arivo zao mora indrindra dia 700 sy 2 arivo ny ambony indrindra. Vary eto toerana dao zao ny ankamaroany afa-tsy ny riz de luxe 100 sy 2 arivo. Ny litra menaka madio zao 207 arivo dia ny kasite 507 arivo ny soja. Matetika indray isaka makaitana dia miova foana ny vidin'entana ohatra isaka herinandro ohatr'izany. Tamin'ny herinandro zao mako alika mbola 500 sy 2 arivo
dia naka izay tamin'ny herinandro teo dia efa 904 indray zany amarotanay tamin'ny zoma. Ho an'ny mpianakaviana mpiantsena vao maika nampiakatra ny vidin'entana fampiasa amin'ny andavanandro ny fepetra no raisin'ny ministera. Tena niakatra be, niakatra zato isan-jato mihitsy. Menaka zao tamin'ny voalohany 35,000 zao efa 50. Ny siramamy any aminay efa 907 ny kilo. Misy voka ve ilay nataon'ny ministera? Rehefa merana vidin'entana? Tsy dia hitako loatra. Tsy dia niatra loatra zany ilay izy satria tany aminay zao tsisy an'izany hoe menaka 7 zany ny litre to dia hoe 50 dia 45 foana. Vao mainka raha miakatra be daholo, tsy takatra ny fahefa mividy intsony. Mihoatra ny tenen'ny ministera zany dia tena miakatra be ilay izy. Hitantaratra tokoa ve izany ny fitsonjovana ny malagasy manoloana ny vidin'entana ankehitriny? Tsy misy tsy mitaraina ny isan-tokantrano amin'ny fahasahiranana. Ny tompona ndraikim-panjakana alefa manohitra ny zava-misy marina ny an'ny vahoaka eny amin'ny fotony ary mahasamy tompo-teny fantatra aza fa efa mitady vahaolana. Mifanohitra amin'izay anefa no hita miakatra avokoa ny vidin'entana rehetra na tsy PPL azy. Pejy ny fampianarana no anoizantsika ny fampahalalam-bavao. Namela takaitra goavana teo amin'ny tontolon'ny fampianarana ny Covid-19 ho ny talentsaikoly iray tafaresaka tamin'ny mpanao gazetinay tamin'ity androany ity. Niena isan-taona ny ankizy miditra an-tsekoly noho ny fahasaranandreo ray aman-dreny. Raha vora Zafimaina sy Tahirina enatra. Nanomboka ny taona 2024 no mankaty tsy mitsaha-miaina ny tahany ankizy tsy afaka manohy fianarana intsony. Tsapa fa miasahirana ny ray aman-dreny amin'ny fampidirana mpianatra, eo ny sakafo andavanandro enjehina, ny fitaovam-pianarana mitangan'izy tsy izy ary ny saram-pianarana mialafo. Ho ana sekoly tsy miankina iray izao, efa misy mahatratra amin'ny 10,000 ariary ny saram-pianarana iray volana. Ya, raha mihoatra ny tamin'ny taon-jasa moa dia nisy fianana mihitsy teo amin'ny 700 isan-jato teo izao no tapisoratana anarana tato amin'ny sekoly tamin'ity taona ity. Nisy fianana 10 isan-jato teo izany. Fahitako anazy eo amin'ny fiakarana vidim-piainana aloha zany tena hitantsika amin'izao fotoana izao, eo amin'ny toejara misy zany dia sahirana ny ray aman-dreny. Dia hita hoe tena sahirana ny ray aman-dreny amin'ny fampidirana mpianatra. Tamin'ity taona ity dia teo amin'ny fitaovan'ny mpianatra moa zany dia nisy fijerena manokana. Tena diovina manokana hoe tena ahoana mba ahafahan'ny ray aman-dreny ampianatra ny zanany dia misy nanesorana ny fitaovam-pianarana. Misy nanesorana zany hoe ito ilaina kokoa, ito mety dia hoe tsy ilaina izy fa hoe tsy dia tena ilaina be zany dia misy nanesorana ohatra mba ahafahan'ny ray aman-dreny tsy dia tena hoe tsy mafy amin'ny ray aman-dreny zany ny vidin'ny fitaovam-pianarana. Asika ny roatra amin'ny sekolim-panjakana ny ankamaroan'ireo ray aman-dreny. Betsaka alefa nidisy fanantenana satria lasa nandoha vola nampiditra mpianatra. Raha maimaimpona alefa nolazain'ny flo. Ny laza lehibe ny sisikolo farim-piadidy mpampianarana tao Antananarivo renivohitra, Razo Antarby, fa tsy mbola misy ny vaovao azo amin'ny tena mahakasika fialan-tany ankizy niditra an-tsekoly. Fa maro amin'ireo ray aman-dreny any Ambatonazaka ny Aintsono mbola tsy navita napiditra ny zanany an-tsekoly. Anton'izany ny fitanga ny vidim-pianana ankehitriny ny kalasasakana ho azy ireo raha ny fanadihadiana nataony ny namana mpanao gazety Niry Andrianarivony MBS Sambatondrazaka. Mamarina sahady ny herinandro voalohany amin'ny taom-pianarana 2024 isika. Mbola maro amin'ireo ray aman-dreny no tsy nahavita napiditra ny zanany an-tsekoly noho ny apetsaky ny vola tsy maintsy homanina toy ny sara-pisoratana anarana sy ny sisa. Anisan'ny nampiembotra ny risipohan'ireo ray aman-dreny hampianana janaka ny fitanga ny vidim-pianana ankehitriny. Manambara izay fahasarotany ny fampidirana ny ankizy an-tsekoly izay indrindra ny ray aman-dreny sy Andra Anay. Lafo fampidirana mpianatra aty Ambatondrazaka dia tena sarotra mihitsy satria fitadiavam-bola manahirana. Dia sady tsisy fanampiana koa hoe anana dia sarotra mihitsy. Ny anahy manokana izao ny anankiray tokony ampidirana ao an-tsekoly nefa efa manahirana koa zany amin'ilay ara-bola. Satria eo amin'ilay doram-pianatra izao efa miakatra dia eo amin'ny vidin'ilay fitaovana koa nefa miakatra dia eo mandany eo amin'ny ray hetsy mahery zany. Somary enjakenjana ihany izao amin'izao satria lasa sondrotra ny droit ny écolage koa somary nisondrotra. Za manokana zany zao eo amin'ny 7 sy ray hetsy eo satria le fitaovana sondrotra ihany koa 3,000 zao ny 200 page ny cahier.
Sahirakirana kely ihany aloha mba mangataka zany hitako zany mba mangataka zany mba asiana kit scolaire mba ohatran'le vatsikindro reny zany dia mba samy misitraka daholo na majinika na vaventy fa amin'izao moako zany tsisy majinika sy vaventy troka fa mitovy motsy le fiainana. Hatreto aloha dia samy mandeha samy mitady toy n'ilay voalazan'ny mpanakanto ireo ray aman-dreny satria tsy hita hianteherana ny fitondram-panjakana ankehitriny. Manambana hitokana indray ireo mpiasa antselika eo anivon'ny ofisy Tibak amin'izao fotoana izao ka raha maroa volana no tsy mbola azo tsy misy andraso hoy izy ireo hafa vola mivoaka no takina manoloana ireo adidy maro iantsoroana amin'ny fiainana andavanandro. Ando miaratiana sy Mathieu Prince. Tsy misitraka tampikarama volana Jolay sy Aogositra ireo mpiasa antselika eo anivon'ny ofisy Tibak ho feno 3 volana amin'ity volana Septambra ity zany raha toa tsy misy vahaolana. Ataony tompona andraikitra fahazarana ny mampanantena tsy misy ny mpiasa iandreketany. Tsy vao izao mantsy no nisedry ho tsy fandoavana karama io ny mpiasa fa matetika tao alohan'ny fanatanterana ny fanadina-panjakana baccalauréat. Vita ny asa, tsy azo ny karama. Fanaovana tsinitsinina sy ankilabao-mpiasa no antoka anjany hoy izy ireo. Nametraka izay tamin'ny fotoana alohan'ny fanadinana baccalauréat hoe ho fitsonjovanay ny zaza malagasy rehetra ato amin'ny faritanina Antananarivo izay iasanay dia nametraka izay fa hoe andao vitaina aloha fa fianakaviana ray tapoa malagasy zanaka malagasy miray amintsika mananjanaka izay raha manto minisitra zanakay mbola tsisy tafiditra any am-pianarana amin'izao fotoana izao sady voalohany droit izay tsy mandray karama ianareo ny lehibe ianareo ny ray aman-dreny ianareo ny fantatray fa tompona andraikitra voalohany eto amin'ny tany sy ny firenena antsoavy moramora zao antso ataonay izao tompoko tsisy vola ny fanjakana zany no feo zany aloha zany ny teny nandeha avy any amin'ny solon-tenanay nakany amin'ny présidence teo jereo ny momba anay ary fa le olana any tsy rahanay fa nenay ato ny jerenay hoe ny asanao nanakinanao aminay vitanay atsakany sy andavany. Efa mihoatra ny fefy ny zava-misy mafy ny asa iantsoroany mampidi-doza aza raha tsy voafe. Nanao ny antsy ho zavatra ny mpiasa ary mihoatra ny tokony ho izy mihitsy aza tsy misy mahita nefa niezaka natao. Amin'ny 4 maraina zay tompoko amin'ny 1:10 alina zay no ravamody mandeha tongotra tsisy personnel koa ety aminay. Ny mpiasa zany tsy ireo mpiasa ny direction des examens nationaux tsisy personnel mirava amin'ny 1:10 alina tsisy nefa miditra amin'ny 4 maraina amin'ny 1:10 alina. Ny assurance-nay zany ary efa tsy coach zay moa nefa entretien-nay hoe tsisy hosty tsisy knaps fa na izany ary ny karamanay kosa tokony mena amin'ny ara-dalàna araky nitsiny fa lasa ohatrany hoe angatahana le tamin'ny karama nefa mba nisasaranay iny avadika avadika bidje mandray volana mpiasa mpanjakana fixe fa izahay vakatera mpanatantera ohatrany hoe inony ty anaran'ity paramedy miasa mpanampy dia atao an'izany ve zay sady efa kely ny karama raisinay mbola ampifilafilaina koa zay andray le tamin'ny karamanay. Manambanay tokony ny mpiasa saingy mbola manaitra sy miandry izay fandraisana andraikitra ireo ambaratonga amin'ny-pahefana rehetra voakasiky ity raharaha ity. Eo ampikirakirana ny famohanana ireo levé de note izy ireo amin'izao fotoana izao. Ka heverina fa fotoana mety indrindra ny andoavana ny tambin-karama mialoha ny fanatanterana ny asa. Ny pejany fanatanjahantena kosa indray hiatrika fanazaran'ny tena na stage bloqué any Maroc ny ekipa pirenena malagasy eo amin'ny taranja baolina kitra bariana Madagasikara ny 9 hatramin'ny 17 septambra ho avy izao. Hetsika tafiditra indrindra ho fiomanana hiatrehana ny kanina 13 atao any Côte d'Ivoire. Mpilalao 13 no nosafidin'ny mpanazatra Nicolas Dupuis hiatrika izany. Ando miaratiana sy Mathieu Prince. Nanaitra ny mpankafy nahita ny litry ny mpilalao andrafitra ny ekipa pirenena Baré hiatrika ny fanazarantena na ilay antsoina hoe stage bloqué any Maroc ho fiatrehana ny kanina 13 any Côte d'Ivoire navoaka ny mpanazatra Nicolas Dupuis. Tsy nisy fiovana firy tamin'ireo mpilalao teo aloha izany. Zarara nahitana ihany koa mpilalao avy amin'ny Baré A izay nahazo fandresena tamin'ny tranona farany teo na ny fifaninanana tsy nisy mpilalao pila ravinahitra. Mila manova fomba fiasa miainga avy amin'ny fanatsarana ny lafin'ny fitantanana ny federasiona mipaka amin'ny fanohanana ny mpilalao na izany ara-bola na ara-pitaovana ary ny fisafidianana ireo mpandray anjara no mila ifantohana sy amafisina raha maniry ahazo vokatra tsara hoy ny fanazavana. Ko ilaina ihany no fakana betsa fatohana be dia bebe kokoa amin'ilay sélection an'ilay joueurs locaux zany
Tena lesaka hitako aloha zany eo amin'ny fédération le baolina kitra mihitsy satria matetika misy ao amin'ny zareo foana misy ny korotana maromaro zany hoe eo amin'ny lesika eo amin'ny le fitantanana mihitsy le izy dia mila tsaraina zany a. Relève zany tokony ampiakarina amplisin'izay a raha mandinika ianao ny football ny olona amin'izao tanjaka na manana teknika ary ianao dia tanjaka ny tena baziny dia noho izany tsy manana hery hoentina miady amin'ny tanora zany ny olona efa mahazo taona fa ny tanora foana tanjaka foana izy zany. Ohatra hoe raha nitaizany reny hoe 15 tsika zao U17 mbola any amin'ny 2030 2027 any vao mety hanana zoera hoe mafitsika zany fa le amin'izao aloha mila tohanana tsara. 17 ireo mpilalao vao antso ny mpanazatra Nicolas Dupuis hiatrika ny fizarana sy fampifondronana any Maroc ny 20 hatramin'ny 17 septambra ho avy izao. Mandritra io fotoana ihany koa no hiatrehana ny lalao ara-piralaina izay ionana amin'ny Benin sy Congo Brazzaville. Tsara ny mampatsiahy fa ny volana Martsa 17 amby 2 arivo ho avy izao ny lalaon'ny andro faharoa sy fahatelo amin'ny fifantsanana ny CAN. Vaovao manodidina ny finoana kosa indray anatanteraka feonambe anomboka ny 13 ka hatramin'ny 15 ny volana septambra ho avy izao ireo mpiofana sy ireo rehetra efa nandalo atao amin'ny sefala na ny sekoly fanomanana laika eo anivon'ny FJKM. Ity feonambe ity izay tafiditra indrindra ao anatin'ny fankalazana ny 15 taona nijoroan'ny sefala faritany telo moa no andray ireo mpizaika mandritra izany. Onjalalaina Ranaivo Manana sy Andry Rakotomalala. Mankalaza amin'ny 15 taona nijorony amin'ny taona 2024 ity ny sefala na ny sekoly fanomanana laika ao amin'ny fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara. Ity sekoly ity izay hanofanana ireo mpiandry, katekista sy ny mpitoroteny eo anivon'ny FJKM. Isy ny fankalazana izay 15 taona izay ka ho santarina amin'ny feonambe izay ataony 17 ka hatramin'ny 15 ny volana septambra ho avy izao izany. Izaratelo ny toerana anaovana ny feonambe saingy kosa aloha hevitra mitovy ihany no hodiniana mandritra izay 3 andro izay. Ireo rehetra nandalo tao amin'ny sefala sy ny kristianina rehetra eo anivon'ny FJKM moa no asaina handray anjara amin'ity feonambe ity. Zaratelo moa zany toerana anaovana zany feonambe zany dia any Mahajanga, Toamasina ary Fianarantsoa. Ka fotoana manokana io tsy tahaka ny feonambe rehetra fa sady fankalazana n'Andriamanitra no ny 12 taonan'ny sefala zany dia miompona amin'izany ny fianakaviambe ny sefala rehetra. Antsoina amin'izany feonambe zany koa ny kristianina FJKM Tsakanavaka. Ankoatra ny fiofanana dia isy ihany koa ny varotra fampirantiana, polo, satroka sy ny maro hafa atao mandritra ny feonambe. Ny vola azo mandritra io varotra fampirantiana io dia entina hanatsarana ny biraon'ny sefala foibe ary koa hividanana ireo rehetra ilain'ny birao foibe hanatanterahana ny adidy napetraky ny fiangonana taminy. Manomana izay varotra fampirantiana ho fahatsiarovana amin'izany 15 taona izany mba tsy ho andalo fotsiny izany mba hoentsika mpianatra rehetra hita hoe fankalazana hoe nisy zany 15 taona izany. Isy ny fitaovam-pivavahana fanokafana izay ho tanterahana ny zoma 13 septambra ary dia avy eo hitohy amin'ny fiofanana mandritra ny tapany faharoan'ny zoma io sy ny sabotsy tontolo andro ary ny famaranana azy dia ny alahady. Ireo mpizaika avy any amin'ny faritra avaratry ny nosy dia any Mahajanga no hanao izay feonambe izay. Any Fianarantsoa kosa ny avy any amin'ny faritra Atsimo sy Andrefana ary any amin'ny faritany Toamasina ny famitona ireo mpizaika avy eto afovoantany. Eo amin'ny pejiny maresaka iraisam-pirenena indray kosa manainy amin'ny fahasalaman'ny mpanjaka vaviny Angletera avokoa ankehitriny ireo mponina ao Grande-Bretagne araka ny fampitambavao masy dia marary mafy ity mpanjaka vavy ity amin'izao fotoana izao. Avitra Solonebe Toky Ramala. Mandalo tsy fahasalamana goavana ankehitriny mpanjaka vaviny Angletera dia Elizabeth II raha ny nambaran'ireo mpitsabo azy. Efa ny volana Oktobra izy no nanomboka nilatehana rehefa mandeha ary rehefa volana maromaro izay no nampiahy ireo mpitsabo ny fahasalamany. Hatreto aloha dia tsy mbola nisy ny fanambarana noentin'ireo mpitondra na ireo mpitsabo azy ny tena zavatra mahazo ity mpanjaka vavy ity. Fa raha ny fantatra dia efa ny antoeran'ireo zanany roa lahy dia William sy Charles zany. Ity tranga ity izay mandonany maro indrindra fa ireo Britanika. Raha tsy ahivina dia ny volana Jolay teo no nankalaza ny 70 taona nampanjaka azy ny tao an-toerana.
fankalazana izay naharitra nandritra ny 4 andro be izao. Eo amin'ny fahaenina amby 70 taona ny ankehitriny ity mpanjakavavy ity dia Elizabeth II mitodika any Grande-Bretagne avokoa ankehitriny araka izany ny mpanara-baovao rehetra manaraka akaiky ny fivoaran'ny fahasalaman' ity mpanjakavavy ity. Dia ny vaovao ny maresaka iraisan'ny pirenen'ny anko tompoko lasy sy tompoko vavy no netiko nanakatona indray ny fampalalam-baovao tamin'ity androan'ity ankasitrahako fiananao naraka izany siaritra amin'ny farany toy ny mahazatra moa dia ny fandaharana ahoana marina ny fandarana Global News ireo no arainao avy hatrany ao arian'izao fampalalam-baovao izao fatal instinct io kosa no lohateny ny oronan-tsary indray miseho atolotry ny ambesao anao ao n'ity androan'ity ny tena kosa mametraka ny manapitafa ao amin'ny rapitso indray velomary toko.